Amarantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny taranja ady tondra izay mbola misidra olana amin'izao fotoana izao. Mbola mitohy ny fitakiana nataon'ireo mpanazatra asipikatroka ity taranja ity, ny ametrahana sy ny anaovana fifidianana vaovao hitantana izany taranja izany. Nambaran'izy ireo fa efa tamin'ny taona 2024 no tapitra ny fotoam-piasan'ny federasiona izay rava niaraka amin'izay ihany koa moa ny federasiona iraisam-pirenena ka dia tokony hirosoana izay fifidianana izay. Nambarany zareo mpanazatra ireto fa tokony hijery akaiky ity raharaha ity ny eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny antony fivoriana eto amin'ny Sokra de Mahamasina moa zany dia mbola manohy ny fitarainana izay nataony ihany amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay mahakasika ny federasiona malagasy ny atotondry. Mitaraina moa zany izay mpanazatra taranja atotondry noho ny sy fandehanan raharaha ao anatin'io membre federation io izay tsy mazava amin'ny mpanazatra ny antony. Ka noho izay zavatra izay zany nanaovanay fitarainana any amin'ny ministera sy ny tanora fanatanjahantena mba hijery akaiky ity taranja ity. Fa ny tena votoatiny moa zany dia ny hoe misy fatapitra tany amin'ny 2018 ny mandahan'ny filoha federation dia mangataka izay amin'izao fotoana izao ny mba hiroso amin'ny fifidianana filohan'ny federation amin'ny andehan'ny faharoa, zany hoe tany amin'ny 2018 natapitra ny fifidianana filoha federation dia mbola mitohy mitantana ihany filoha federation amin'izao 2019 izao. Ka noho izay nefa dia tsy mazava aminay le hoe misy comité de normalisation mitantana hony ho an'ny federation. Dia tsy fantanay hoe izy le comité de normalisation dia nanomboka oviana dia nafarana oviana. Ny andro zay zany jusqu'à amin'ity androandroany ty tsy mbola mandeha ny élection. Zahay zany eto dia mitaky amin'ny ministre ny tanora sy ny fanatanjahantena mba hirosoany izay fifidianana zay amin'ny fotoana faran'izay aingana. Izay zany votoatin'ny fitakiana sy fitarainana ataonay any amin'ny manam-pahefana sy ny ambaratonga. Izavinareo zany misy firy isanareo mpanazatra mangataka izay fifidianana izay? Izahay moa zany maromaro ny ligipatra tonga eto. Zay hoe misy ny any Moromania, ny hoe ny Otmatsiatra, ny Analamanga, ny Atsinanana izay soloana tena eto daholo zany rehetrarehetra zany rehefa voy eo dia mitovy zany ny fitakiana. Zany hoe iroso any amin'ny élection. Zay zany vahaolana hitanay hoe mba ampandeha sy ampandrindra ity raha taranja tontondro ity eto Madagasikara. Fa zay tsy mindeny hoe na iza ny lany eo na iza ny lany eo fa mila fitakiana ny fifidianana. Zay fotsiny zany tianay tsara petraka any amin'ny tompona andraikitra mahefa. Dia iny fanadihadiana iny tompo lasy tompo vava mo ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny ny ito izao indray. Sorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Veloma tompo.